tsy mireconnaître any colonel au chef d'état za tsy mireconnaître azy antony dia tsy nanaja le mpitolo izy tsy nasiniaja le mpitolo fa zay tiany natao no natao. Misy jodasy antokon'olona jodasy ao andamosonao ao ary re jodasy reo no ampidrika anao anatin'ny lavaka. Amampanao analyse politique ana ary ny analyzeko mahalana diso 95% ny analyse ataoko marina foana ka dia asiana mpitiavana zany ianareo anaraka hatramin'ny farany an'ity vidéo ty de partage ihany koa fa zava-dehibe zany ny alalany be sy ny maro amin'ity fahalalana ty. Ity no base, ity no fototsy mibaiko ny zavatra rehetrarehetra zay miseho sy mandalo. De eto zany de mbola hamafisiko 400% ny tena fototsy ny olana. Aro tsara ny vintana adizaosy ny 11 octobre 2025 zay ny dinana teny amin'ny 13 mai dia mamono la vintana alakarabo ny filoha zay mitondra ray zay. Faro la vitana alakarabo ny filoha mitondra indraya manoto alay renibitana alakao sy ny Madagasikara zay ao amin'ny masoandro. Fatele la vitana ansorotany ny 14 octobre 2025 zay nandraisana ny fahefana mamono anilay vitana alakao sy ny Madagasikara. Faefatra lay zanabintana alimizana ny Madagasikara dia manoto alay vitana alakarabo amin'ny filoha izay mitondra. Zao nefa lay renibitana alakaosy dia ao amin'ny masoandro. Ny masoandro deja efa afo mamaivay. Le alakaosy vainafo ao amin'ny masoandro. De ahoana moa zany ny fomba andresen'le rano alay alakaosy zay efa ao anatin'le masoandro mamaivay. Zavatra tsy lôzika zany. Fa zavatra tsy maintsy hitranga de hoe resy ilay manana ny vitana alakarabo sy ny vitana asorta. Ny oetika eto amin'ny maha-prince manantena soa zafindra tsy milao tenako dia ny canton masina manokana zany ty ho resahako zao ty. Hitanareo iny cyclone jezany izy iny tsy cyclone fa sazin-janahary zany izy io. Ny antony dia tsotra izaha eo amin'ny foko be tsy misaraka no miaina ao anatin'ny faritany Tomasina kanefa tsy azo sakanana ny fiavian'ny olona rehetra hoe onona ivelona any. Misy fady anefany ny foko be tsy misaraka dia ny bengy tsy tokony hiditra amin'ny faritany io, ny fihinanan-dambo tsy tokony hiditra amin'ny faritany io nefa dia misy miompy sy misy mihinana zany ao anatin'ny faritany. Dia noho izay zavatra zay dia tonga sazy voalohany iny cyclone hitanareo iny. Situation amintsika amin'izao miteny zao ny ray am-pahadimon'ny vahoaka lasa 4,000 tsy manatrano. Enimpolo isanjaton'ny famerenan-jiro any no mbola vita hatramin'izao. Ny fanampiana tonga tany faritany Tomasina zay lazalazaina ombenimbeny mbola tsy nisy tonga any reny. Dia amintsika miteny zao dia manao demande de sponsoring zay na nentana ny fanjakana na ny any amin'ny primature ny ministre ny kolotsaina ao amin'ny présidence ny any amin'ny assemblée nationale ny ao amin'ny voamierany kolotsaina amin'ny assemblée nationale nanaovana fanentana akoatr'izay koa ny entreprise rehetrarehetra zay misahana sy manana tombontsoa ny faritany Tomasina mangataka zay tolo-tanana fa raha avy ny fotoana itongavan'izany atao hoe tombontsoa azonareo zany dia mba jerevo zany ny kolotsaina malagasy zay miandraikitra amin'ny faritany Tomasina dia zay alafaditra zay apio zay anangana ny firenena io fa raha io faritra Tomasina io fa raha mba mitsangana ny kolotsaina malagasy vita ny alafaditra salama ny vahoaka ny mamelona anareo dia mangataka tolo-tanana tositosika ahafahana manatanteraka an'izany alafaditra ho atao ny faritany Tomasina zany. Ny sazy manaraka dia efa mandrangaranga ny ray aman-dreny fa raha tsy vita ny alafaditra zay atao zao 21, 22, 23 ny programme atao amin'izy io. Raha tsy vita io alafaditra io dia ho avy indray cyclone faharoa efa nolazaiko anareo teo situation
fa raha tsy vita zany a ny alafaditra voalohany a dia ho avy ndray cyclone faharoa amin'izao andro rinina sy fahavaratra ho avy tsy ho ela zao dia akinona fenampenatanana anareo a tady atsipy ny tandroko ny omby dia engany mba ho any am-pony mahalala ka dia ho atsika malagasy ho atsika mpitondra fanjakana ho anareo tompona entreprise izany afatra rehetrarehetra zany dia magasitraka magatelo. Araky ny toromarika nomeny filohan'ny fanaovazana ny Repoblika ny kolonel Andrenirina Mikael izahay eto anivon'ny ministera ny ponina sy ny firaisakina dia nandray fepetra anisan'izany ny fananganana centre ho Toliara ary hoezana ho aparitaka eraky ny Madagasikara mba hisitomana ireo havatsika, ireo namatsika, ireo rahalahintsika, nabavintsika manana toetena varira mba ahafahana miaro azy ireo tsy hoe maka azy fotsiny am'izao ny dispositif andraisin'ny ministera fa hiahy azy ireo ihany koa amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny arakasa, ny arasakafo, ny fampianarana ary indrindra ny fanofanana arakasa ireo efa omeny lalàna fahefana afaka miasa ireo na feno taona zany fa ireo mbola mianatra dia ndraisin'ny ministera an-tanana ny fijerena azy ireo ny fampianarana azy ireo amin'ny lafiny rehetra ary miara-miasa amin'ireo autorité locale any toerana ny polisy ny gendarme amin'ny fiambenana azy ireo mba hisorohana ny fiverimberenany zay fakanakeriny zay mitohy ihany koa ny fanentanana any fotony zay ataon'ireo fitalevam-paritsy ny ministeran'ny ponina sy ny firaisakina amin'ny fampianarana ny olona fa diso ary lainga afafy ny fampifilazana hoe misy diamondra ny mason'ireny olona reny lafo vidy regny dia manentana ihany koa ny fanentanana isan'ny tokony ataony ireo mpikambana rehetra sy ireo mpiandritsaika eo anivon'ny ministeran'ny ponina mba hampahafantarana ny olona fa mitovy amintsika reny olona manana toetena varira reny ary alohin'ny lalàna ary ny filohan'ny fanaovazana dia nanome toromarika fa hoenjehina faran'izay henjana ny olona zay na ny tambazotra amin'ireny fakanakery na famonona ny olona manana toetena varira reny ary tsy andefitra izy ary hanao zay farany satry ny heriny mba hoe handravana tanteraka zay réseau misy amin'ny fanaovana izy ty famonona na fanaovana mpimamba reny olona manana toetena varira reny zay efa mazay centre zay dia tena mipetraka ao ry zareo fa io moa amin'ny mahasamy amin'ny maha olombelona mitovy antsika azy ireo zay raha mahatsapa tena izy hoe efa tokony hiala tato zahay na efa mahatsaro tena izy hoe efa en sécurité ka manana activité hafa hoeritseretiny atao dia afaka miala tao ry zareo fa ho apetraka mandavataona ireo centre ireo ary ezahana ho aparitaka eraky ny Madagasikara mihitsiny indrindra amin'ireo faritra azo lazaina fa be an'ireo namatsika havatsika manana an'izay toetena varira zay